fivoriana ara-potoana eny anivony antenimera rotonta vaky ny ady eo amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna. Fanampenam-bava sy antso-jay tany Mahajanga tsy ampiempotra ny solombavambahoaka timiny izany. Tervemanta ataon'ny komina natomboka ny fandrodanana ireo tsena tety Zorana. Tomboky lahy sy tomboky vavy dia mbola ampifaliana trano no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao aliny talata faharoapolo ny volana Oktobra taona 2024 izao manasanao ampanajana ny tenako anaraka ny fotoana ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny vaovao ny raharam-pirenena avy hatrany no ndehanoko afatsika ny vaovao amin'izao alina izao dia nanomboka androany tokoa ny fivorian'ny antenimera-pirenena tetsy amin'ny CCI vato no nanatanterahina ny lanonam-panokafana hita taratra tamin'izany fa vaky ny ady eo amin'ny samy androm-panjakana mpanao lalàna. Asinandria malala Andry Rakoto malala. Iompana betsaka amin'ny fandiniana ny teti-bola-panjakana ny taona 2024 ny antom-pivorian'ny antenimera mpanao lalàna izay nanomboka androany. Ankoatr'izay dia andalo mandritra n'ity fivoriana ity ihany koa ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna misa 10 eo. Niavaka ny lahateny Ramatoa filohan'ny antenimera-pirenena nandritra ny lanonana ny fanokafana androany satria dia nanome tsiny andreo olona mitaky ny fampanjakana lalàna ny tenany. Dia misy ny mivony resaka fa atao andoletra io fifidianana io. Tsy marina izany tokoa fa ny sasany mihitsy no efa zatra mitady ny mitatao vovonana amin'ny andro moto masoandro. Mila voatsiary dia mitongitongy tsy amin'anto ka raha izay tokoa aloha dia tsy hifankahazo koatra ny vavan'omby manoka isika, tsy hifankahazo mitady dokanga. Ho an'ireo loholona dia mazava fa ny fampanjakana ny tany-tandalàna no hiadivan'izy ireo fa tsy seza akory. Tsy azoko midika ny dongo seza le teny an'izany angamba amin'ny mainy dongo seza fa raha zany tsy fantako izay idiran'le dongo seza. Tsisy tsy malala ny alava mandahanay dia mamita mandahanay izay tafitra amin'ny février aoloha mandrapatonga an'izay dia petraka ato izay tsy midongo seza fa eto amboniny ato amin'ity mbola lalàna anaty lalàna fisina eto. Tsy azoko inona ny dika an'izany midongo seza. Tsy mbola nanao an'izany ka tsy azoko fa izay niteny izany angamba amin'ny dongo seza. Nanamafy izany ihany koa ny filohan'ny antenimera-ndoholona na dia tsy nilaza mivantana izany aza. Tsy tanteraka akory, tsy marina samy irery akory fa miezaka. Dia ray mandeha olona ray aman-dreny ampanaza io hoe aza mitsahatra, aza matahotra, tsy olo amin'ny marina. Efa tamin'ny taonjato 520 filoha Amerikanina anankiray tsy izangy Abraham Lincoln izay nilazany hoe ary makeritreritra satria mbola samy fampantany-tenina malaka-droany izay mpitondra, isika mpitondra raha mamerimberina ao an-tsaina izany hoe vous dites match ici on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Raha tomteny tsotra dia azo fitahana amin'ny fotoana rehetra ny ampahany amin'ny vahoaka. Azo rovina ronoa tafo sy tobaka-mbava amin'ny ampaham-potoana ny vahoaka manontolo. Saingy tsy azo rebirebena amin'ny fotoana rehetra ny vahoaka manontolo. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany sy dia tonga eto Antananarivo avokoa amin'izao ny solombavambahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara rehefa avy nitsidika ny vahoaka ny Mahajanga. Tonga niatrika ny fotoam-panokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa teny amin'ny CCI vato izy ireo ho an'ny androany. Shermano Menjanahary, Andry Rakoto malala. Isan'ny teboka lehibe ho an'ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny parlementaire ity ny fandiniana ny lalàna ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Hoentitra ny fanaraha-maso io teti-bola-panjakana io ho an'ny solombavambahoaka timy. Ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa izay efa latsaka anaty fahantrana no tokony ho hita ao anatin'io teti-bola io fa tsy ny aitraitry ny mpitondra izay tsy mahasoa no tsy laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka.
ny resaka sosialy zany a izay tokony ho hita ao anatin'io sy ireny teny rehetrarehetra nampanitenay ny filohan'ny repoblika ireny reny zavatra rehetra izay nolazana nandritra ny fotoana misy ny fiogona ireny dia iojerena manokana mihitsiny a mba ahafahana manara-maso ny asan'izany exécutif zany ny gouvernement zany satria izay no anjara asan'ny solombavambahoaka dia hijery sy anara-maso ny asan'ny gouvernement satria volam-bahoaka no ho ampiasaina ary tokony ho an'ny vahoaka ihany sy ny tombontsoan'ny vahoaka ny zavatra tokony izay ho atao ao. Fa anisany koa androany maraina ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony solombavambahoaka tia teny amin'ny CCI Vatoatrany voaresaka nandritra izany ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka malagasy izay nataon'izy ireo tany Mahajanga fanadiadiny Germano Menjanary sy Andry Rakoto Malalatrany. Ny fitiavan-tanindrazana sy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no hijoroana ho an'ny solombavambahoaka tia. Tsy voandroany raha teo ny solombavambahoaka avy amin'ity antoko ity no nisedra sankatsakana sy antsonjay. Tsy ampiemotra ny ambopony fitiavan-tanindrazana ho azy ireo ny zavan'seho tany Mahajanga ny herinandro teo. Rosony di amin'ny fanomezana tatitra marina ho an'ny vahoaka malagasy. Programanay dia efa matipaika ary efa vaovao hevitra dia mitohy foana ireo na inona zavatra mitranga na izany na tsy izany ary zay efa zatra an'izany tamin'ny fotoan'androny ary reny foana nefa nanenjehana hoe tsy mety izany fanaovana tsinitsinina na fanakanana vava ny antoko-panohitra zany ary ny io zavatra io tsy ririndasa tsy tsaroana hoe ny zavatra ratsy ny faninanana rehefa hita fa tsy mety tany aloha tany dia alajanony ny zavatra ratsy ny zavatra tsara no tohizana ary raha midradradratra zany resaka demokrasia zany tsika dia tadiditsika tsara fa zava-dehibe zany zo fototra amin'ny teny manao hevitra ary mamory ny olona zany mampafantatra ny zavatra misy ohatran'ny fifidianana ihany io zany resaka demokrasia fa tsy dradradradraina io dia zavatra hafa nefa ny zavatra tao. Fa raha araka ny voalazan'ny lalam-panorenana moa dia nisokatra ho an'ny androany fomba ofisialy ihany koa ny fivorian'ny antenimieran'do olona ny avaka ny fanokafana ho an'ity androany ity sy toy ny fahita mahazatra noho ny antso zay izay miatra amin'ireo lo olona. Asin'Andriamalala, Andry Rakoto Malala no mitatitra amintsika ny andindinina izay. Saikary lo olona miaradia amin'ny fitondram-panjakana ireriany no tonga nanatrika ny lanonana fanokafana ny fivoriana ara-potoana tetsy amin'ny lapan'ny antenimieran-donona androany ariva. Mazava fa noho ny herisetra miatra amin'ity androm-panjakana ity sy ireo lo olona no antony. Raha tsy aivina dia nifoanana matsy ny teti-bola entin'ireo lo olona iasa na dia efa voasoratra ny lalàna aza izany. Mampanay araka izany ny hoavin'ny teti-bola mpanjakana ataona 2024 satria ireo mpamola vola lalàna eo anivon'ny antenimieran-donona aza tsy ho afaka anatrika izany fivoriana izany. Io zany tsika mahita ilay izy fa iny tsy maintsy natao izy satria tsika tsy ao anatin'ilay resaka hoe zavatra tsinotsiniavina ny lalam-panorenana azo tsy akitsahana lalam-panorenana misy zavatra préférentiel facultatif tsy dia milana azy manaitra ihany zany dia manara-dalàna ny zahay manara-dalàna ny filohan'ny antenimieran-donona satria disposition constitutionnelle io dia natao ny fanokafana azy efa nalain'ny fahefana anankiray na anankiroa ny fahefan'ny mpanao lalàna dia za zany dia miteny aloha ataondry zareo kosa angambe inona ary ny andanim-potoana sy andanim-bola eo ho saritsarina demokrasia sy repoblika efa raha mahita raha malala nareo mpamakafaka vaovao dia jerevo ary fa tsy misy tsony zany séparation de pouvoir zany fa ataoko hoe mijabaka ty anatin'ny asan'ny mpanao lalàna ny pouvoir judiciaire tsisy rehetra ary mamaky an'ilay zavatra navoakany ACC reny no dia lasa mpanao lalàna angamba zareo dia ho zany zay hoe mety zay ny tsy atokava le olona ohatry nareo eny no mitady an'izany nefa anatin'ny fitonanan'ny repoblika dia ny fisara-pahefana nisy ny zavatra saro-pady be da be. Eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrano andehanao izy antsika ny vaovao amin'izao alina izao dia nanaitra ny mpanao politika maro ny fanakanana nataony fitondrana ny solombavambahoaka tany Mahajanga rehefa anio hevitra tamin'ny faran'ny herinandro iny androany moa dia lo olona iray no naneho ny heviny mahakasika izay Germano Menjanary Andry Rakoto Malala. Ny filoham-pirenena ankehitriny no isan'ny dradradradra ny atao hoe demokrasia. Nisy mihitsy aza ny filazana
ny ametraka kianja ho an'ny demokrasia isaky ny faritra eto Madagasikara. Mahagaga nefa ny zavamisy ankehitriny raha tsy resaka fotsiny ny sakantsakana na azo iresony mavambahoaka timy raha toka anao tatitra tamin'ny vahoaka ny Mahajanga ny herinandro lasa teo. Dia zao ny any amin'ny fanontaniako ane tsotra matoky tena ve ianao fa tena le vahoaka malagasy tsy vaky volo maro anisa no nandany anao. Ny zavamisy mako raha tena hoe le vahoaka marina le maro anisa marina no nifidy anao io vahoaka io mba misaina dia hoe tsika neny nametraka azy teo ka mba milaminitsika fa amintsika amin'ny teny zao manjary enao zay mamim-bahoaka zay safidim-bahoaka lany amin'ny tena maro anisa ambony enao no mame an'le olona tsy teny sao dia mivoaka ny marina sao dia mivoaka ny mifampiresaka reo. Tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy ny politika ny fanjakana tsy hainy mpitondra ny manavaka ny lahara-pahamehany sy ny asa tena maika ho an'ny vahoaka. Adino la hoe inona no ezaka amin'ny fampandrosoana fa lozana manao an'ny zavatra tsy nanan-kanina mampisavorivory eto amin'ny firenena ohatra ny Coliseo mba von'ny teneninao tamin'ny voalohany teo anoatran'izany ve no hoe zavatra tsy maintsy enjehana aloha sady hoe te hiditra amin'ny tantara ninona ny zavatra iseho eo dia io ny amboariko dia amin'izay tsy azo sarana amin'ny diantanako eny fa io ve ny lahara-pahamehana. Fa ampatsaheviko kely ianao fa hoarainao arinan'izao vaovao izao ny fandaharana dinika iarahanao amin'ny mpanao gazety Germain Menjanahary. Ny vahiny ny fandaharana moa araka ny efa hitantsika teo dia ny loholon'ny Madagasikara no sady filohan'ny vondrona parlementaire HVM dia Thierry Ravelson iresaka indrindra mahakasika ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny antenimieran-doholona sy ny raharaham-pirenena. Eo amin'izay vaovao ny raharaham-pirenena izay hatrany dia tsy mena mivadika amin'ny teny nomeny ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara mikasika ny resaka politika ary manaradrendrany fotsiny ireo mpanaradia azy. Araka ny fanazavany solombavam-bahoaka ny Madagasikara, Fidèle Razarapiera nandritra ny fandaharana manokana nandraisany anjara tany Mahajanga. Nambinitso velositraka tahiriny aina. Mbola mitanany sainy maro hatramin'izao ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara fa tsy hanao politika intsony ny tenany raha tsy vita ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Raha ny fahitan'ireo tanora na olona ny ankin-doha tamina antoko samihafa teo aloha dia hitantaratra izay hoy nambaran'ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Tsy misy say manao politika na miseho intsony rehefa tsy eo amin'ny fitondrany ilay nitarika na ny arahana teo aloha hany ka lasa mivadika palitao aza ny ankamaroan'ny mpanao politika no nitahotra. Izay hoy izy dia efa sakana sahady tsy hampandroso kanefa dia ny filoha indray no mivoy azy. Hoe tsy hanao politika intsony raha tsy mandeha zany le lala rentraizy. Fa zao talohan'izay ela be nge efa nisy teny natao hoe raha amin'ny 2030 na amin'ny 2040 na amin'ny 2050 raha mbola reo mpamatsy voly reo neterana dia tsy handroso mihitsy Madagasikara. Fizaka hoe mamatsy an'le rentraizy vondrona Europianina nge zay ny siniavy ekipa ny herina John Mampianina tamin'ny fotoanandro ary mbola vondrona Europianina no manome an'le vola amin'izao fotoana izao ka hoana moa zany le 2030 2040 2050 hoe tsy handroso mihitsy Madagasikara fa le mpamatsy vola mpiara-mombonantoka amintsika lotary no lasa ianteheranao amin'ny fomba hanohizanao ny fanaovanao politika na tsy androany. Mitondra ao amin'ny fampandrosoana ny politika ao amina firenena iray hoy nambaran'ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara Fidèle Razarapiera. Androso ary ve i Madagasikara raha ny filoham-pitondra no miteny fa tsy hanao politika intsony manana tombo noho izy ny olom-pirenena afaka manao politika izay no maha hoe mpanao politika. Tsika zao ny angarany vitana mihitsy tsika afaka manao politika tena angarany vitana. Ao misy miteny foana lalo raha tsy député efa tsy valiko.
fa izany eo amin'izay lafim-baovao ny raharam-pirenena izay hatrany isika dia mbe teny filohan'ny Republikan'i Madagasikara ihany koa ny fikajiana sy ny fikojana ny lalana pirofo miariary anefa ny fahazon'ny fitarainana isa-paritra manerana ny nosy mikasika izay lalana izay hoy hatrany ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera tao anatiny ny fandaharana manokana iny nambinitso velositraka sy tahiry ny anatrano no mamintana amintsika ny andindinina izay. Tsy voatanisa intsony raha ny fampanantenana ataon'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara ao anatin'ny herinandro isaky ny faritra lehany no resaina. Manginy fotsiny ny momba ireo velirano 13 entina hampandrinadrisa ny vahoaka malagasy. Miditra tanteraka ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka lahara-pahamehana amin'ny vahoaka isa-paritra ny lalana sy ny fifamoivoizana. Ireo anefa ny tena tsy manjary indrindra raha ny fitarainan'ny mponina manerana ny nosy. Satria le ato amin'ilay tena ratsy ihany no mbola ampijaly. Misy an'izany hoe amin'ny rahabe iniasy zany ao. Io any atsasaky ny fiarakodia any natole lavaka ao. Le lavaka le zany dia difotra any ambany ny taxi brosy ny atsasany tonga eo fitaratra. No miletika ao anatin'le lavaka zany rehefa tonga favaratra. Dikan'izay mba mila enona zany le olona any amin'le faritra hoe iza ny tena marary ao anatin'izy fa zava-misy dia zao manao an'izay saim-patany fotsiny le mpitondra hoe satria izay zao no mitondra eto dia izay ataonay io. Ianareo olombitsy zay moa zany le fatononana vitsy anisa foana. Nefa tonga taty Mahajanga ary vitsy anisa miorooro maro anisa. Vaovao avy eto anivo ny komina Antananarivo renivohitra kosa indray dia ny roso tamin'ny fandrodonana ny toeram-pivarotana eny Soarano ny komina Omalerivo. Nampiantso mpanao gazety araka izany teny an-toerana manoloana izany indrindra ny mpivarotra voakasika izany niaraka tamin'ireo mpanolotsain'ny tanàna io atoandro. Mialy Rarinombana sy Mathieu Prince teny an-toerana. Atody miady amam-bato io no ny antson'ireo mpivarotra eny Soarano ny zava-manjo azy ireo amin'ny famefena sy fandrodanan'ny komina ny toeram-pivarotana izy ireo. Na dia efa nisy aza ny fifampirisahana ny amin'ny tsy tokony ikitiana io toeram-pivarotana io raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha ity rapitso dia tsy nitana ny fanekena nataon'ny rototany teo anivon'ny CUA. Efa niroso tamin'ny fanalana ny tafo sy ny fikitiana ny manoloana ny toeram-pivarotana izy ireo omaly ariva araka ny nambaran'ireo mpivarotra. Nisy fanarahana voasoratra ara-banana anaty convention fa 10 ans no afahana mipetraka foana kanefa zao zavatra zao mahazo anay tapaka rehefa niova le fitantanana an-tsaina eny. Zao zany le fian'le fangatanay mpivarotra zany e. Izahay manaiky ny fanatsarana ny tanàna. Izay koa nge nisan'ny olona mbabaka ny ivelany mahafantatra hoe hafa ihany zany tanàna mahafinaritra zany. Fa saingy zao raha ohatra n'izao ataon'ny fitondrana sy ny mpitantana amin'ny tanàna ankehitriny zao zany tsy mety satria tsy ao anatin'ny constitution antsika gasy mihitsy zany ny androdana foto-drafitrasa ohatra an'ireny. Tsika ene miady amin'ny fahantrana nge tsika malagasy raha ohatra ka misy ny hoe fifandaminana tsy mbola nandà mihitsy izay malagasy izay mpivarotra. Misy ny alakobika tsy tiako tareo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra araka ny nambaran'ny mpampalala mpanolotsaina ny tanàna. Nisy ihany koa izy ny fifanarahana mazava teo amin'ny mpitantana ny komina teo aloha sy ireo mpivarotra saingy no tsinotsiniavo ny mpitantana ny tanàna Antananarivo ankehitriny izany. Manana convention izy ireo niarahana tamin'ny commune urbaine Antananarivo. Zany convention zany dia manana ny lanjany satria noentina tao conseil zany ary lany tao conseil municipal tamin'ny fotoanandrony. Rehefa tokony itoy ny raharahana izy aniza tonga dia tokony itoy zay. Fa eto ohatrany mampisalasala. Ny antony dia zao. Rehefa malagasy ve no mivarotra ka manana convention amin'ny commune dia zao no atao. Tsy andro ve satria efa mandeha amin'ny tribunal rapitso dia maninona ireo mpivarotra ireo no hoe mialanareo fa tsy asoronay nareo akory fa hiandra tribunal rapitso zay nefa ny tokotany varotan'le mpivarotra efa fefena. Maninona ny famitapitaka ohatran'izany e. Maninona ireo mpivarotra ireo raha vela izy aloha hivarotra anatin'ny mbola tsika ne mbola anatin'ny fahasahiranana ara-teko areny. Rehefa vita rehefa milamindamina izy afaka mifampiresaka tsara. Fa ty tsy zany. Ty didy felehibe ty. Alao fotsiny satria zay ny ilanay dia atao ohatran'ny mampiteny manao hoe efa fantatra ve ny zavatra lazain'ny tribunal rapitso dia arodana io. Samy manerin'ny tribunal ny ao commune urbaine Antananarivo hoe tsy maintsy arodana ity. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray dia ny fampitaona taon'ny ministera ny fampianarana nosy androany. Ny mpianatra nivoaka avy amin'ny ENS manerana nosy, mpianatra izay mbola tsy nahazo posta hatramin'izao. Fa nadiadiana eo amin'ny rindran'ny sary ny Manora Andriamalala.
Tsindrinetoana fa misy ny fivoahan'ny listra nireo mpampianatra miisa 720 ofisialy tamin'ny 5 janoary 20 izay voaray mpiasa-panjakana araka ny laharana fa 20 MNTP SG DRH izahay 720 ireo dia nanatitra tota-taratasy feno izay nandalo ambaratonga maro teo anivon'ny ministera ankehitriny anefa dia izao ny zavatra misy raika sy 100 monja no nahazony contrat 10 Mbs no eo andalan'ny karakarana ny 7 dia tsy nahazo contrat sy décision izay tsy fantatra mazava izay antony. Fanambarana avy amin'ireo mpianatra nivoaka tamin'ny ENS igny na École Normale Supérieure. Misy amin'izy ireo no efa antaonany maro no nahavita fianarana saingy tsy mbola nahazo poste hatramin'izao. Ohatranay izao bebe ny sortant tany amin'ny l'an 2015-2016 ka hatramin'izao mbola tsy voaray mpiasa-panjakana dia rehefa nivoaka ny lista taty amin'ny l'an 2020 janvier 2020 627 misy anay ankehitriny nefa tena vitsy dia vitsy izay ny voaray. Eo zany mampametra-panontaniana anay hoe fantatray fa nivoaka ny poste budgétaire andraisana an'ireo rehetrarehetra ireo ankehitriny nefa dia tsy tapopoka ny 316 nakaiza zany le poste budgétaire ho an'ireo 316 ireo inona ny antony? Ny antony indray dia hoe sao dia nisy dossier tsy ara-dalàna tompoko io dossier anay io manomboka amin'ny secrétaire jerena tsirairay tsy misy latsaka io mandalo ambaratonga rehetrarehetra na dia ataoko hoe taratasy iray raha tsy ampy amin'ny tsy mandray an'io mihitsy zareo. Ahoana moa tompoko ny nona an'izany hoe dossier anay misy tsy ara-dalàna ka io zany mampametra-panontaniana anao inona ny tena zava-misy marina sanatria hoe misy resaka kolokolo sa ahoana. Efa nahazo poste zany ianao efa nahazo poste daholo izay rehetrarehetra efa fantatra hoe ary ny toerana iasana sisiko aiza draina iza izao nefa izay ny antony ka hatramin'izao. Zaho tena mbotsika amin'izao aloha tsy nahazo fanazavà zaho tsy haiko hoe ino ty antony fa izay misy ny andehanako aty hoe mba mitady fanazavà hoe ino ty antony mahatonga anahy hoe non parvenu fa le dossier complet ara-dalàna soa ny aviko aty zay zany mahatonga aty. Nandritra ny fisaonan'izy ireo tamin'ny tompony andraikitry ny ministera ny fampianarana androany dia tsy nahafa-po azy ireo ny dinika raha ny fampitam-baovao. Ilaza mantsy ny tale jeneraly fa tsy nisy intsony ilay poste budgétaire 624 natolotra azy ireo. Fampanantenana ambavany kosa no nataony DRH fa tsy nisy ny fifanaovan-tsony. Raha ny fampitam-baovao avy amin'izy ireo hatrany milaza fa hikarakarany antotan-taratasy mahakasika azy ireo ny tompony andraikitra saingy miandry kosa indray ny poste budgétaire manaraka. Eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana sy ny fifamoivoizana kosa indray dia nisy androany ny fizarana badge ho an'ireo mpandraharaha rehetra eny mitovy fiantsonana eny amin'ny fasan'ny karana eny. Nisy moa ny fampahafantarana ny mahakasika izay androany. Mialy Rary Nombana sy Mathieu Princy no mamitana amintsika ny andindinin'izay. Miroso amin'ny fampanarahan-dalàna no eo anivon'ny toby fiantsonan'ny taxi brosy eny amin'ny fasankarana. Besorina ireo mpandraharaha rehetra tsy tokony hiditra ao an-toerana. Mba ahafana manatanteraka izany dia nisy fizarana badge ho an'ireo mpandraharaha manodidina ny 500 miasa ao amin'ity toby fiantsonana ity androany. Navana an'ilay atao hoe tsy parifary sy mivary mba tsy hitovizan'ireo amin'ilay olona izay atao hoe clandestin any ivelan'ny vala. Noho izany le badge omena anazy dia hoentiny ampiasaina ato anatin'ny tobi-piantsonana irery any satria iny badge iny no azahoany miditra ato amin'ny tobi-piantsonana. Iny badge iny no hamantaran'ny olona hoe coopérative zao ty ho any amin'ny aksa zao. Tokony hanaraka ny fandaminana efa napetraka ihany koa ireo mpandeha araka ny nambaran'ny tompony andraikitra ao amin'ity toby fiantsonana ity. Iangatahanay zany sy iangavianay zany zay mpandeha rehetra andeha hialy eto Antananarivo mba hanatina an'ilay birao zay safidiny idirana ato amin'ilay birao zay andanana fa tsy mety tsolo zany le kisitsitona entana zay zany na samy hafa an'ilay tany aloha sy amin'izao hitantanana ny toby fiantsonana zao to. Fa andeha ho any amin'ny faritra kosa isika tao anatin'ity vaovao manaraka ity dia mbola mitohy hatrany ny olana ny fizarana vatsin-tsinjo avy amin'ny fanjakana satria dia nandisy fanantenana ireo mponina ny mikasika izay fizarana vatsin-tsinjo izay tany Ambatondrazakatany araka izao hitaterany Niry Andrianarivony mpanao gazetiny MBS any Ambatondrazaka amintsika azy izao.
tsy ampy fahamatorana ary mandisy fanantenana tanteraka ireo sahirana ara-pivelomana tenivony reny votry mifaritra roatra mangoro ny fandraisana fanapaha-kevitra eo anivony fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Io no nambarany filohan'ny fikambanany sy fokotany eto Ambatondrazaka eo didina indrindra ny resaka vatsinjo izay malaza tsy nanana tombolitsona hatreto. Mitondra fanampanazavana makasika indrindra moa ny filohan'ny fikambanany sy fokotany eto Ambatondrazaka Andriamatoa Aja Mazarin. Ohatry hoe diso fanantenana tanteraka ny olona zay tokony sitraka zany eo marefo na atao hoe resahirana tena sahirana satria reny misy nga ny soatanay anarana voalohany tetany fokotany miaraka tamin'ny komity loharano hoe ny olona tena sahirana aloha misoaty voalohany mba hijoro amin'ny fampitavany président filoham-pirenena Andriamatoa André Rajoelina. Fokotany Atsimo manokana dia miisa 90 izy ireo. Azay tsongaina isaka secteur anaky 5 arakaraka ny isan'ny olona sahirana ao amin'ny fokotany. Dia nalefa tany amin'ny tompony andraikitra ao amin'ny population, nalefa tany amin'ny gouvernorat. Zay zany le liste olona tena sahira tokony sitraka an'ilay vatitsinjo. Reo olona reo ady hoe ny vatitsinjo no mandeha aloha. Kanjo tampotampoka teo mivadika ny globy mitosika efa meno ny lasa nandeha. Reo olona reo tsy tafiditra taraky mitosika efa meno. Lasa nahazo tsiny zahay satria nalahelo reo olona reo hoe tapitra ny première vague tamin'ny mitosika efa meno nefa vatitsinjo mbola tsy mandeha hatramin'izao malahelo izy reo. Manentana ihany zay fitondram-panjakana indrindra fa lety fotony zay anisany tompony andraikitra mivantana amin'izany fisitrahana zany vatitsinjo zany ka iandry an'izany filoham-pirenena tonga zany vele tompoka vao hihinan-kanina vahoaka vao hanala amin'ny fahasahiranany fa lasa tsy fisonjovana vahoaka majinika izy fa lasa fanasahiranana ny vahoaka majinika. Fa entsika marana ny vaovao tahaka ny mahazatra dia ny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena tsy mijanona hatreo ny fanadihadiana mikasika ireo navandoza namono manoloana ny fahafatesana ilay mpampianatra tantara geografia sy tantara geografia tany Frantsa nanamafy izany moa ny praiministra frantsay androany nambinitso velositraka sy tahiriny aina. Olona 12 zao no notazomina ponja manoloana ny raharaha mikasika ny namonoana ilay mpampianatra taranja sy geografia Samuel Paty tany Frantsa. Raha nambaran'ny praiministra frantsay Jean Castex dia tsy avelan-jakazaka ao ireo tsy maty manota. Araka ny loharano Vaovao dia mpianatra 4 tamin'ireo notazomina ponja mitohy hatrany ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ary ireo avy amin'ny fikambana islamista no tena voalaza fa tomponantoka tamin'ny famonoana ilay mpampianatra. Raha tsy ahivina dia noho ny nanaovan'ity mpampianatra ity kisarin'ny Mohamed teny amin'ny fafana no nahatezitra ny ankamaroan'ireo silamo tany an-toerana. Nisy ireo niantsiady tamin'ny alalan'ny tambazotra-pifandraisana samihafa ary anisan'ny nanamelohana ireo fikambanana islamista ambara fa mpanao asa sosialy any an-toerana izany. Eo amin'ny ministry ny antany any an-toerana ihany koa ireo mpandrindra sy tompon'ny tambazotra-tserasera toy ny Facebook, ny Twitter sy ireo rehetra nivohy izany. Dia iny vaovao avy any Frantsa ihany koa no entinay mamarana tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa ny ekipa ny MBS iray manontolo niarana natontosa izao vaovao izao fampatseviko kely aloha ianao fa hoarainao arian'izao vaovao izao ny fandaharana dinika irahanao amin'ny mpanao gazety Germano Menjanahary izay vaniana ny Thierry Ravelson loholon'ny Madagasikara no sady filohan'ny vondrona parlementaire HVM izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.